Nanao fanambarana momba ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ny mpikambana anatin'ny fikambanana sosialy sy koltoraly Sofia Miray izay itambaran'ny fikambanana isaky ny distrika 7 ao anatin'ny faritra Sofia zany misy ireo fikambanana maro samihafa ao anatin'izany faritra izany ny fanendrena ny praiminisitra andriamatoa Christian no nitondrany ny fanehoan-keviny ao anatin'ity fanazavana manaraka ity. Nanome tsodrany ny praiminisitra vaovao Christian ny fikambanan'ny Sofia Miray ary nankasitraka ireo mpisehatra ara-politika rehetra tamin'ny famahana ny olana ialany Madagasikara ao anatin'ny krizy. Raha faritra farany lehibe eto Madagasikara no mampalaza ny faritry Sofia izay manana distrika miisa 7 dia isany manana olona teknisiana ihany koa ny faritra ary afaka mampandroso ny firenena. Miarahaba an'andriamatoa praiminisitra lehibe ny gouvernemanta amin'izao toerana na voatendry azy zao andraikitra be mankadiry no miandry anao andriamatoa praiminisitra ka ho tahinjanahary anao amin'ny fanatotosana antsakany sy ny andavany miasa lehibe iantsoroanao ho an'ity nosy malalantsika ity. Manana olomanga sy manampahaizana iny faritra Sofia iny izay mbola azo tokisana sy azo omena andraikitra izay tandrify azy ka magnano antsoavo amin'ny andriamatoa fanambarana sy ny lehibe ny gouvernemanta praiminisitra mba hametraka fitokisana aminay avy amin'iny faritra Sofia iny ka hanome ministra membre ny gouvernemanta sahaza izany faritra manana ny maizy azy zany. Niarahaba ny kolonel Lilson ihany koa ny fikambanana Sofia Miray amin'ny mahazanaky ny faritra Sofia azy noho ny fitsarany fanendrena natao azy sy ny fahazoany fahafahana madiodio. Ny faritra Sofia moa izay ahitana ny distrika ny Mandritsara, Befandriana Avaratra, Antsoy, Bealanana, Analalava, Boriziny ary Mampikony.